ny tenin'andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo iavako ary manolotra ity fandaharana ity indray amin'ity andro ity ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. VDB nombanjintsika dia ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, Andriamanitra manavotra ny mpanota. Ino no fitendren'Andriamanitra amin'ny alalan'izany voahevitra izany? Andriamanitra isika tsy tiany mpanota ho very, koa dia nanao fanavotana ho azy. Dia nomena antsika Jesosy Kristy zanany, izay nanaiky hanosorona ny tenany ho avitra na solovoina ho an'ny mpanota noho ny fitsaran'Andriamanitra. Fanatitra fampionona am-pahatezerana no ilazana azy koa araka ny Romana 7:5. Manaraka izany amin'ny alalan'io fanatitra fanavotana izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana io no azontsay rehetra mino azy fa mila mikeloka fihavanana amin'Andriamanitra, fitahim-panahy ary toko-pahatanterahany teny fikasana izay omeny andova ny fantsakany ho fiainana mandrakizay. Mamesy sy manorona izany ny fanambaran'ny zanapôstôly ny amin'i Jesosy manao hoe izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay. Jano 7:7. Raha izany mifotokevitra manorona ny asa fanavotana nataon'Andriamanitra dia manitatra ny fiveraran-kevitra ny amin'izany ny voahevitra amin'ity andro alarobia 14 Oktobra ity, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy voafetra ny fitiavan'Andriamanitra manavotra ny olona. Veritsika indray, tsy voafetra ary tsy haiferana ny fitiavan'Andriamanitra manavotra ny olona. Tondrona amin'izany ny tena nataon'i Jesosy amin'ilay vehivavy nosotraniny tamin'ny fanahy mahafarofy izay nangeja azy nandritry ny 20 taona manao hoe moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorany izany amin'ny andro sabata va izy. Liko atoko 3:11-1:b. Amin'izany dia misy lafiny telo izay tsy mahavoafetra ny fitiavan'Andriamanitra hanavotra ny olona. Ny iray dia ny fiasany, tsy manavaka na iza ny tompo fa tia ny olona rehetra, na dia mety tsy hitovy tokoa aza ny olona amin'ny lafiny maro, ara-pananana, ara-pitenenana, ara-bolokoditra, ara-piaviana, ara-pomba-piainana, eny ara-pinoana sy ara-pivavahana koa aza. Ahoana moa ny teny nataon'i Petera apôstôly manona ny fanasany Kornelio izay kapiteny Romanina mba manginy azy sy ny ankohonany any tokantranony? Hitako i Petera ary hitako marina tokoa izao fa tsy mizah tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Izany apôstôly 2:4-3 izany. Araka izany dia sambatra tokoa ninona sy mangety hitany fahamarinana fa izy no fokisana. Araka ny toro-tena nataon'i Jesosy teo amin'ny tena-bohitra izany dia marika 5:5. Fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra ary manaiky koa ho tiavy ny olona rehetra tsy ankanavaka. Hoy Jesosy, izay rehetra manatona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Raha tsara ny Jona 4:7.
lafiny faharoa dia ny hoe tsy voafetra ny fotoana hiasan'ny fitiavan'Andriamanitra fa hamarininy indrindra ny fanambarany tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famoram-po ho anao. Jeremia 1:3-7. Satria tanatin'ny gidiny fahababoana natao sesy tany Babilôna ny Israely dia trapaky vina lalina ka ny lohabavana manao hoe efa nahafoy antsika Andriamanitra. Dia teny nasetrin'ny tompo azy ny amin'ny fitiavana mandrakizay mba hanomezana azy toky fa Andriamanitra akory tsy nahafoy ny olony enina dia mety mahery ary mafy azy ny famaizana izay ataony amin'ny maharaity azy. Fa voasoratra hoe fa sady mandatra izy no mamehy, manorotoro izy ary ny tanany ihany no manasitrana. Joba 4:7. Ary ny asa-panavotana izay ataony dia tsy inona fa fanasitranana ny ratran'ny olona vokatry ny fisarahany tamin'Andriamanitra sy ny fiodinany taminy ka nitera-pahavoazana ho azy. Anefa izy dia Andriamanitra tompony sady mpamonjy azy. Izany no nanafaizan'Andriamanitra azy mba hitodihany hiverina aminy indray. Mazava ny teniny, miverena hianao zaza-piodina fa hosotraniko ny fiodinanareo. Jeremia 1:7-8. Ho amin'izany dia toky omeny ny olony hoy izy, tsy anao tsy atao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy atao intsony hoe lao, fa ianao dia atao hoe ilay sitrako, ary ny taninao atao hoe vady ambakarina, fa sitrako Jehova ianao, ary ny taninao ampanambadiana. Isaia 2:2-4. Teny fampiononana lehibe tokoa izany ry havako, izay manana ny akony manokana amintsika koa sy amin'ny firenentsika ankehitriny. Ny lafiny fahatelo dia tsy manavaka andro anaovana ny tompo mba hanavotana ny mpanota na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana zany. Dia araka ny teny eto amin'ny perikopa manao hoe averintsika indray, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata fa izy milaza izany fa ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny fepetra na lalàna. Ny lalàna voatondreto moa amin'ny perikopa dia ny fanajana sabata amin'ny fitsaran'Andriamanitra araka ny voalazan'ny testamenta taloha, izay mikendry ny tokony hitsaharan'ny olona amin'ny asa fanaony andavanandro ka hitokanany ho amin'ny fiaonana amin'Andriamanitra, ho amin'ny fianonana ny teniny, ho amin'ny fiderana azy sy misaorana azy no sorehetra izay nataony. Koa ny sabata arak'izany dia andro voatokana ho an'ny tompo ka tokony hitsarana tokoa amin'ny fitadiavana ho an'ny tena fanao isanandro. Saingy eto kosa dia asehony Jesosy mahatompo ny sabata azy. Koa raha noraisina tamin'ny alalan'i Mosesy ny lalàna mba hianaran'ny Israely ny fanarahana an'Andriamanitra, dia nampianaran'i Jesosy azy kosa ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay mampahafantatra sy mampianatra ny fitiavan'Andriamanitra, indrindra ny fitiavana izay asehony amin'ny asa-pamonjena izay ataony ho an'ny olona dia ny fanavotana izany. Fa hoanao i Jesosy tsy ny olona no atao an'ny sabata fa ny sabata no an'ny olona, milaza hoe fa iza moa ny tena mila fitsarana, Andriamanitra va sa ny olona? Mazava ny valiny, ny olona izay miazakazaka, maro erena, mitolona amin'ny atom-piainana tsy mitsahatra mba hivelomany, ary mizaka koa ny entany hazo fijaliana noho ny finoana sy ny fanarahana ny tompo ary ny fanompona azy. Ho azo ireo indrindra no iantefan'ny antso-pitiavany manao hoe avia ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, izaho i Jesosy no hanome anareo fitsaharana. Matteo 1:20-20. Zany no vokatry ny fanavotana izay vitan'i Jesosy. Andefezina sady ny dinitsika amin'ity andro ity, na dia efa raha saza ny andro rinona ho isika ankehitriny, dia hita sy tsapa fa mbola mamirofiry ny mahazo ny firenena vokatry ny fisarahany amin'Andriamanitra sy ny tsy fahamarinany izay ilomanosany. Ary dia manontany tena tokoa isika manao hoe tahaka ny Isaia mpaminany, toy nalina moa isika izao, toy nalina moa izao
fa ny aizina manarona ny tany ary ny aizy pito manarona ny firenena, aiza ihany ny fanavotan'Andriamanitra. Fa dia toa mangina tokoa va ny tompo manoloana ny adin'ny olony, manesy tadiny va izy tsy hian'ny fitarainany? Sanatria izany. Fa izay dia aniraka ireo mpaminany izy hanambara fa tsy nanadino azy, nampifaly amin'ny fahoriny, fa vonona ny hanavotra azy. Hoy ny teny nampilazaina ny Isaia mpaminany: ampionony ny oloko, hoy Andriamanitra reo, mitory-teny somafaly amin'ny Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny helony. Isaia 7:2-2. Zany hoe raha dika efa nanavotra azy aho iny tompo. Ankehitriny dia mbola tonga mamangy antsika tokoa Jesosy, tsy manakona ny masony, sanatria tsy ahita ny fahorin'ny olony na manampy ny sofiny tsy andreny fitarainany. Tsy lefy ny fitiavany, tsy miova ny fony fenoantra, fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana tokoa Jesosy. Araka ny Salamo 1:2. Sady sakaiza ny mpanota izy, zay nitondra teo amin'ny tenany, ny dikapoka zay mitondra fanasitranana ho antsika, ary manaiky ny mbola hiaritra mifona ho an'ny olony mba handraisantsika ny fanavotan'Andriamanitra dia ny famelana ny helontsika. Manakaream-pamonjena tokoa ny tompo, hanavotra ny olony sy hanavotra ny fireneny, hanome azy ny tenin'Andriamanitra ho sakafonaina mahavelona, ho solika fanilo, ho jiro tsy mety maty manazava ny lalany, ary hery ny fanahy masina hanangana sy sintona azy avy amin'ny fasan'ny fahafatesana izy izay mangeja azy. Tsy miova ary tsy hiova Jesosy, feno antra mitondra ny mariky ny nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, dia mariky ny fanekempanavotana ho an'izay rehetra miantso ny anarany dia ny olatra teo amin'ny tanany indrindra. Tokim-pihavanana no omeny izay rehetra miandrandra ny fanavotany, manao hoe: fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jamina 7:7. Dia ho azy ary ho azy irery any voninahitra, ary ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.